taranja golfa ho tanterahana eny an-dakana amin'ny voalohany sy faharoan'ny volana aprily izao ny tournoi ana golfa zay karakarain'ny ACC-ny Paris zany zay miaraka amin'ny Madagasikara ka dia mpandray anjara maherin'ny 20 no andrasana amin'izany faninanana izany. Mpandray anjara miisa 20 no andrasana amin'ilay faninanana golfa ACC Paris izay Madagasikara zay efa miditra eo amin'ny andian'ny faharoa ny 2 aprily sy ny 2 aprily zao ho tanterahana eny amin'ny golf diarova an-dakana ity faninanana ity. Isan-taona dia misy hatrany ny teny filamatra ho an'ity taona ity ary dia ny fisokafana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no teny noraisin'ny mpikarakara an'ity faninanana ity. Tena mampiavaka azy angambany hitanareo tamin'ny conférence de presse miantso an'ireo école misy tao anaty ny Harvard, tao anatin'ny Dauphine, tao anatin'ny Intsika hoe izay natsoina manokana hiara-iasa aminay izany hoe fisokafana bebe koa amin'ny fampianarana eto Madagasikara ary le golf io zany dia natao andro anankiroa iarahana mampivelatra bebe koa ny fampianarana eto Madagasikara. Zay zany anisan'ny zavatra vaovao tamin'ity taona ity. Dia eo ihany koa ny formule izay efa nomen'ny vice-président ny golf diarova teo ny formule ampiasaina momba ny golf atao indroa andro ilay izy ary indroa andro izay tena ahafahana mpilalao zany milapatra tanteraka ao anatin'ilay filaovana golf. Tika hoe zany fa mety handray anjara ao anatin'ilay fampiroboroboana ny taranja golf eto Madagasikara ihany koa nareo mpikarakara satria nisokatra tamina firenena sy fiarovana ary fianarana maromaro. Ie ao anatin'ny tanjo ihany koa izay fisokafana bebe koa amin'ny any ivelany. Nanomboka aloha ny fisokafana zany hoe nisy ireo solitena an'ireo ataoko hoe fampianarana malaza eran-tany anisan'izany Harvard sy ny Dauphine ny HEC moa ao anatiny ary ho ezahana bebe koa izy hitohy bebe koa zany amin'ny fisokafana any ivelany fa nanomboka teto atoerana aloha zany amin'ireo solitena ary tsara marihana ihany koa izay somary adimy kely laza teo fa misy ireo handray anjara avy any ivelany avy amin'ny HEC Paris ary misy ihany koa mety misy ny HEC avy any Maroc ho avy eto Madagasikara amin'io faninan'ity 2 andro ny golf eto Madagasikara ity. Andrasana amin'ity faninanana ity ireo lehibeana orinasa mpianatra tranainy avy eo amin'ny ACC Paris sy ny avy any Maroc ary ireo mpilalao golf aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Aritra 2 andro ny faninana ka ireo milalao ny asabotsy dia tsy lalao tsony ny alahady. Araka ny fizarana dia 20 no ilalao ny alahady ary 100 kosa ny asabotsy.